Inona kosa ary ny mba ho avalinao an'ilay antso ho amin'ny fanoloran-tena sy ny fiavaozana indray? Saotra ho an'Andriamanitra, arahaba ho anao ihany koa ary ny fahasoavan'ny tompony hoe ombanao. Zava-dehibe ny mamintona indray an'izay resaka hitantsika momba n'ity hoe fanavaozana fanoloran-tena ity. Misy antso miantefa dia mahatonga antsika hanao fanavaozana fanoloran-tena ary amin'ny fo tsy mizarazara no andrasan'Andriamanitra amintsika. Dia inona no avalinao an'izay antso izay? Efa namaly an'izany ianao taloha dia mety mandeha eo ny fiainana tahaka ny fiainan'ny zanak'Israely dia mitsimbadimbadika eo lasa miova indray ny fanapa-kevitra ao. Fa ndao hovaliana tahaka ny an'i Josoa hoe hanompo an'i Jehovah hatramin'ny farafofinaina, hatramin'ny fiavian'i Kristy. Ny zavatra niseho taminao tamin'ny lasa, tamin'ny fitondran'Andriamanitra anao izany, hitanao mihitsy hoe Andriamanitra nitantana teto, dia mitera-boka-tsoa ao aminao iny. Averimberinao an-tsaina foana fa tena mitombo ny fitokisanao amin'Andriamanitra satria tena tsapanao hoe izy no nalavorary azy. Fa raha vao hitanao fa hoe ny nofo na ny vatanao na ny tenanao na ny sainao no nahatonga fahombiazana ao anao, dia mbola ho fitahan'izay ianao ary arary aminao ny vokatra izay mihitsy rehefa avy eo. Fa rehefa mahita kosa ianao fa Andriamanitra no nanao ny zavatra rehetra ao anao, dia hatanjaka foana ny fianteranao amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Inona moa izany nahatonga an'ireo zanak'Israely ho lasa hoe afa-po tamin'ny tenany nandritra ny fotoana vitsivitsy? Satria heverina hoe izy ilay ampiasain'Andriamanitra dia izy mihitsy izany no tena nahavita an'ilay zavatra. Toa ohatran'ny hoe indraindray tsy nisy fandraisan'Andriamanitra an-tanana ny zava-niseho fa ianao no nandray an-tanana. Afa-panadinana izaho dia nieritreritra hoe izaho mihitsy no nahatonga an'iny, izaho mahay e. Na hoe nahavita zavatra tsara, nahita voka-pikarohana tsara dia hoe izaho mihitsy ny saiko mihitsy ny naniko tamin'iny, nirondò tamin'iny. Na hoe nahavita zavatra tsara tao anatin'ny ankohonana dia hoe izaho mihitsy ny tsara e. Tsia, manana an'izay fironana izay eritreretra toy izany daholo isika fa andeha apetraka amin'i Kristy mandrakariva izany. Ny asan'ny andro nefa dia ilay hoe rohana tanteraka ny Kananita. Fa maninona moa tsy maintsy ny rohana tanteraka? Andriamanitra efa niteny fa ny Israely no andova ny tany. Ary ny fandrohana azy eo tanteraka dia noho ny antony anankiray dia ilay hoe mety hampivily anareo hiala amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Dia izay ny antony nandrohana azy tanteraka. N'inona zavatra miseho amin'ny fiainantsika mety mampivily antsika hiala amin'Andriamanitra dia izay ilay Kananita mila rohana tanteraka fa tsy asiana ambinambiny. Izay diso amin'ny iray loha, hoy ny soratra masina, dia diso amin'izy rehetra. Andeha isika tena handray am-po ny tenin'Andriamanitra fa tsy handiso amin'ny anankiray loha. Ny asa izay avelantsika tsy ho tanteraka anie ka hiampangatsika, hanameloka atsika ary handatsantsika rehefa avy eo tahaka izay ihany natao, tahaka izay ihany ny vitaina ara-potoana, tahaka izay ihany toy izao. Nefa dia efa tara loatra amin'izay fotoana izay. Fakapanahy ingeza be ity ilay hoe ny Kananita mpanompo sampy dia avelanao onona eo aminao izy satria mora dia mora amin'ny fo sy ny maso sy ny sain'olombelona ny manaraka Andriamanitra hita maso noho ny manaraka an'Andriamanitra izay tsy hita maso nefa tena miasa mivantana amin'ny fiainantsika. Andeha isika hiala amin'izany fisainana izany, amin'izany fomba fiheverana izany hoe izay hita maso eto aloha fa ny finoana dia fatokinany amin'ny zavatra antenaina, asehonao ny zavatra tsy hitanao. Izay ny finoana. Mahery vaika be ity antso nataon'i Josoa ity, ilay antso amin'ny fiavaozana, satria naverimberina mba hahatonga an'ilay izy ho tena tafapetraka tsara hoe tena mandray fanapa-kevitra tsara ve ianareo e. Indraindray izy ity indray mandeha ihany no atao ny antso dia tonga dia mamaly amin'iny dia tonga dia ataovy amin'iny ny izay vokatry ny antso. Fa ilaina mihitsy ilay antso, averimberina ary ho tsapa hoe fa maninona ary ny averimberina foana izy izany tahaka ny nahatsapany Petera azy hoe nalailo izy hoe tena ilaina mihitsy ka izaho ho matotra amin'ny fanapa-kevitra, ho matotra ao amin'ny valiteny. Fa raha toa isika manolo tena tapatapany amin'ny fo mizarazara, manao fanompoana tsy feno,
dia efa hitantsika fa tsy hijinja vokatra maharitra, fa raha nilamina ny zanak'Israely dia nilamindamina teo izy, dia tonga indray ny firenena manodidina azy, ny fahavalo namely azy rehefa niveriny fa hoe mandeha ho azy ny fiainany. Tsy lamina mandritry ny ela zany ianao rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra, fa ho tonga ny loza. Mety efa nisy fotoana ianao nandray fanapahan-kevitra ara-panahy rehefa naheno antsy anankiray, dia eo amin'izay fotoana andraisanao fanapahan-kevitra izay amina toerana anankiray mety miaraka amin'ny be sy ny maro, mety hoe ianao rery, fa matetika rehefa miaraka amin'ny be sy ny maro dia samy miaraka eo daholo, andeha tsy ho tsaraintsika ivelany iny hoe mety tsara velantsika akory, fa izao kosa iny fiarahana be iny dia tokony hidika zava-dehibe hoe tena irian'Andriamanitra raha anao toy izao daholo ny olona rehetra. Fa raha toa ka ianao rery kosa no antsoina, dia ianao rery iny zany mila manamatotra ny fanapahan-kevitra hoe tena hanao arak'izay asian'Andriamanitra atao ahako. Fa izany fanapahan-kevitra izany tsy ataoko totoa, ary tsy hoe andrasana hiverina amin'ny manaraka andreo iny indray misy an'ilay antso dia ndao indray na hoe ilaina antso fanavaozana foana zay vao tena tonga saintsika hoe tena an'olo tena marina, fa ilaina ny antso averimberina mba hanamafisana fa tena tian'Andriamanitra isika handray fanapahan-kevitra endry. Andao arovana sy ambenana ny saintsika manoloana an'ireo zavatra mamily saina, manoloana an'ireo fanaovana marimaritra iraisana hoe andao atao an'izao ary ity dia tsy maninona fa samy mba gagnant na hoe samy mba mahazo mahazo tombotsoa, tsia. Fa rehefa manohitra ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy atao, ary rehefa manaiky ny sitrapon'Andriamanitra dia tanterahana. Izany no tokony fanapahan-kevitra mijidina ao amintsika. Andaontsika hanao dingana hanatona an'Andriamanitra amin'ny fo sy ny saina, ny sofina ny asa miaino an'Andriamanitra sy amin'ny fo tsy mizarazara. Homban'Andriamanitra ianao rehefa hatanteraka an'izay dinidinika izay amin'ny fanapahan-kevitra tsara. Ataosika hiara-hivavaka. Raha eo misaotra indrindra fa nanome fahazavana ianao, nanoro hevitra be dia be ianao, ka ampio zahay mba tena hiorina aminao, hifototra amin'ny fahafantarananao sy ny fanekenanao ary ny fanekenan'ny antso avy aminao izay mety amin'ny alalan'ny soratra masina, amin'ny alalan'ny olona, amin'ny alalan'ny fampelezam-peo, ny fahitalavitra, ny internet, ka anaiky ny sitraponao rehefa ianao no miantso. Omba ny tena namako toy ianao hanafaka azy amin'ireo mahasarotra rehetra amin'ny fiainana ary ampahery azy hatrany hatrany amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.